fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4:50 ka hatramin'ny 5:50 eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Araka izany fikira famantarantsika izany indray dia miaraka amin'ny Herliva Razafy Manantsoa anatin'ilay fandarana iray vatsy iray aina izay arahanao eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa amin'ny ora tahaka izao. Dia tononina ao aminao izay manaraka ity fandarana ity indray ny fiadanan'ny tompo izay mihoatra amin'ny fahalalana rehetra. Dia samy ahita izay tiany tompo ho takarintsika indray tsika amin'ity anio ity itsodika manokana ho amin'ny tanora isika izay mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana, izay atao hoe miomana amin'izay amin'ny fanambadiana izany na ihany koa izay hoe izay rehetra mbola tsy manambady izany dia hitodika manokana ho amin'izay tsika amin'ny fandarana izao indray. Fa milohan'izany dia andeha hivavaka isika mipetraka amin'ny tompo izay rehetra ifampizarana eto indray. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay any amin'ny fotoana izay mbola omenao anay indray ahafahanay mitombo amin'ny fahalalana ary hitombo amiko amin'ny fankatoavana, fa mba tsy ho toy ny olona mijery fitaratra izay dia lasa, fa toy ny mpiaino-pakatoa ka ahita soa amin'ny fankatoavana ny amin'ny sitraponao Andriamanitra. Dareo ary ny sainay hatakana amin'ny sitraponao Tompo, ary dia mifananao masina no angatahanay, hitarika anay, hanazava ny sainay ka ahafahanay tokoa mahazo izay tianao ampianarina aminay. Dia izay feo rehetra mety hanelingelina anay, tsy ahafahanay mandray na mifantoka any amin'izay tianao ampianarina Tompo, dia ianao no andrahavan'izany fa ny fananao kosa no ombanay ameno anay ka ahafahanay tokoa migoka sy mandray izay rehetra avy aminao. Dia ho voninahitra eo anao ary ny fiadanana kosa ampidero aminay mandrakariva. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Fa mialoha izany dia andeha hanaraka iray isika hiaraka amin'ny tarika ny mpitory isika ao anatin'ny ity iray ity mitondra ny lohateny hoe isika ty. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izao ny fahasahiana ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy, ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatahintsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy. Fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, zay rehetra ty dia naterak'Andriamanitra, sahadiko mahalala n'Andriamanitra. Izay tsy tidia tsy mahalala azy, re malala aoka ho tsarovatsika fa avy amin'Andriamanitra ny fitahiana. Na zay ho fitafy na koa zay ho sotroina, na izay ho anena tsisy ho
piaty ilay pity ne iaraty. Sotra ny tarika ny mpitoro isika tamin'izay hira izay a, izay efa eo am-bavanao ihany koa, ary mitondra antsika ihany koa ny amin'ny loha-hevitra izay diniantsika amin'ny tian'io ity a. Loha-hevitra ny fandarantsika amin'ny tian'io ity a dia mitodika amin'ny tanora isika teo aloha. Tanora tsara homana ho amin'ny fiaina-tokantrano. Tanora tsara homana ho amin'ny fiaina-tokantrano. Miomana amin'ny andro iray, ampakarana sy anamasinana fanambadiana ny tanora hitrandrana izany fanambadiana izany. Tena hoe manao izay azo atao amin'ny fikarakarana, amin'izay mety hoe tsara n'izany, satria tena andro iray tokoa izany a, hanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy hoe mba tena hipetraka ho fahatsiarovana, ho sarobidy a, satria nde atao hoe fiainana indray mandeha andalovana zany anatin'ny fiainana, kion-dalana iray andalovana anatin'ny fiainana, ka tena hoe anehoana tokoa hoe tamin'izay nanambady a, tamin'izay napakabady a, dia ohatran'izao a ny fahatsiarovana ny amin'ireo sary samihafa, amin'ireo oronan-tsary sy oronam-peo samihafa, maneho an'izany hoe endrika ilay fotoana izany a, dia tena misy fiomanana lehibe amin'ny lafin'ny ara-bola, amin'ny lafin'ny fandaminana, resaka organisation zany a, amin'ny rehetrarehetra lafiny maro zany a, tena hoe miomana ny tanora anehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy eo amin'izany fahatsarana zany, ary tsara zany, mahafinaritra tokoa hoe mahita tanora miomana, tsara homana anehoana voninahitr'Andriamanitra sy hoe tena ho marika eo anoloanan'ireny fotoana izay sarobidy tokoa eo amin'ny fiainana, kion-dalan'ny fiainan'ny tanora ireny. Fa aorianan'io andro io, andro malaza io a, dia eo zany vao tena hoe manomboka ilay fiaina-tokantrano. Eo vao manomboka izay tany lohan'izay dia hoe eto anatin'ny fifamofona be dia be ny zavatra niainana tany anatin'izany a, fa eo vao hanomboka ilay hoe fiaina-tokantrano, fiarahana monina ao anatina trano anankiray, tokantrano anankiray a, dia tena hoe tena tsara tokoa ny miomana ho amin'izany, satria le tany aloha mahafinaritra be, nahafinaritra mihitsy, ary matoa tonga eo amin'izany hoe fanapahan-kevitra apakabady so ampakarina zany a, dia efa tena faresen-dahatra lehibe zany a, dia fifaliana sy zavatra nahafinaritra ny tany alohan'izany. Fa hoe eo tsika zany dia tena hoe mila miomana ny amin'ny hoe inona tokoa moa no miandry ahy rehefa tonga anatin'ny tokantrano hiaraka mivadiko. Maro ny zavatra tsy ampozina, maro ny zavatra tsy eritreretina. Ny tanora miroso anatin'izany fanambadiana satria tsisy mampianatra an'izany, tsy misy miresaka an'izany loatra amin'ny ankapobeny a, afa-tsy mety fiofanana vitsivitsy mety ho hita raha ohatra ka manatrika an'izany koa moa zany. Fa ny maro zany dia hoe tsy misy famakiana boky mikasika ny hoe fanambadiana, tsy misy fiofanana ataony amin'ny fanambadiana. Marina fa eo tokoa ny fampianarana ataon'ny mompera, fiofanana atao miaraka amin'ny mompera, miaraka amin'ny mpitandrina, sy izay rehetra hoe mampiofana miroa zany fanambadiana zany eo anatina ora vitsivitsy, asa mety adiny firy ny faharetany volume ireo anatin'izany, mety ho adiny 4 ve hoe iomanana ny amin'izany fanambadiana zany. Fa tena hoe ilaina ny hoe tsara homana alohan'ny hiatrehana tokantrano zany, satria betsaka ny zavatra tsy ampozina miandry ao anatin'izany, satria tsy ilay fiainana tany aloha tao anatin'ny famofona fotsiny, fa maro ny zavatra miandry ao anatin'izany. Ka tsara tokoa ny ialana amin'ny hoe mpivady lasa mikorotana, tokantrano lasa mikorotana, tsy no heverina, tsy tao anatin'ny kajikajy a, to lasa manahirana izany, fa maninona fa nga ohatran'izao lay fanambadiana, tsy ohatr'izao mihitsy ny tao anatin'ny saiko, za tena nanonofo hoe tena rehefa manambady a tena ohatran'izao ataoko ohatran'izao, ohatr'izao mihitsy nanaovako ny tokantranoko, to tsy mandeha any amin'izany lesy fa to zavatra hafa tsy ampozina no iainana, dia manjary lasa kivy, manjary lasa ketraka ilay fifaliana, manjary lasa manjoretra ilay mamy niarahana, to lasa mangidy ao anatin'izay hoe satria tsy ampozina ny be dia be ao anatin'ilay fiaina-tokantrano. Misy lavatra maro, tsara ho jerena, tsara iomanana, tsara ho fantatra, mba ahafahana ho miomana ny amin'ny hoe ay moa zany tokoa zavatra miandry, tony zany ny fiomanana tokony ho fantatra, mba tsy hoe ho lasa tsy ampozina no mitranga, ka manjary sahirantsika. Misy ireo mpandinika, atao hoe mpandinika
mpijery ny amin'ny fiaina tokantrano maro a izay efa nodinina sy ny jerena ahafahana tokoa mijery inona moa zany ny olana mitsango anaty tokantrano e. Fa hoe zany tokantrano no misedra olana, mpivady manjary misedra olana zay lasa mitondra makany amin'ny fisaraha-panambadiana zay lavon'ny tompo raha teo, zany hoe andeha isaraka mivady zany a, izany andeha isobady zany a, zay lavon'ny tompony hoe alako ny fisaoram-bady hoy Jehovah-Andriamanitra. De manjary lasa maro nefany noho zao hoe noho zay tsy apozina sy tsy eritreretiny zay de lasa tonga makany amin'ny fieritreretana ny amin'ny hoe andeha isaraka fa do zany no mety, na hoe hiaritra fotsiny fa tsy mihatsara, tsy mivoatra makany amina fahatsarana le fifandraisana mahatondoka ka tsara zany a, zay a fiomanana. Misy lafin-javatra efatra ho jerevantsika tsy ho vitandroany daholo zay, ho alefantsika tsikelikely eo hoe inona ny tokony iomanana, tokony ho fantatra ary efa iomanana ny ao anatin'izay a fiaina tokantrano zay. De tsika moa zany a hijery an'ireo ireto ilay lafin-javatra efatra zany a zay ndraisantsika teo ny voalohany zany a de ny hoe tsy ampy anorenana tokantrano ny fihetseham-po fotsiny, tsy ampy anorenana tokantrano ny fihetseham-po fotsiny. Zay ny lafin-javatra voalohany. Ny lafin-javatra faharoa de ny hoe ireo dingana roa eo amin'ny fitiavana, ireo dingana roa amin'ny fitiavana mila fantarina hoe misy an'izany dingana zany any lalovany, raha tsy fantatrao zany de heverinao fa ilay eritreretinao aty amboloany fotsiny izy nefany misy hafa zay tsy eritreretinao ho andalovanao kanefa tsy ao an-tsainao ary tsy hainao ny atrika azy. Ny fahatelo de ny fahasamihafana. Misy ny fahasamihafana eo amin'ny mpivady zay tokony ho fantatra mba tsy hoe ho sahirana rehefa tojo fanena am'izay fahasamihafana zay. Ary ny fahaefatra moa de ny hoe ny fianakaviam-bady. Ny fianakaviam-bady izay tsy azo elana, satria rehefa manambady ianao de eo ny fianakaviana ny vadinao izay mifandray aminao ihany koa, mifamati-piainana aminao ihany koa, de ilaina ny mahafantatra an'izay satria anisan'ny olana hatrehan'ny mpivady zay hoe olana eo amin'ny fianakaviam-bady izay. Ho jerevantsika arany ny toy ny lafiny voalohany zany de ny hoe tsy ampy anorenana tokantrano ny fihetseham-po fotsiny. Ny fitiavana dia tsy hoe misy lafiny anankitelo eo zany no ijerevantsika zay lafiny fitiavana zay. Ny fitiavana de hoe eo ny fihetseham-po zany, fihetseham-po izay fahatsapana ao anatin'ny fonao ao ho tia olona anankiray zany, hoe ao anatin'ny fonao lasa midobodoboka, lasa ohatran'ny mafanafana mahita olona anankiray ary manomboka eo zany hoe mitia olona anankiray ianao, hoe te hafantatra mikasika ny olona iny zany, manomboka eo amin'izay fahatsapana tia olona re zay ka hatramin'ny fisokafan'ny maso, ny fahaladin'ny sofina zany, malady ny sofina zany. Zay zany le atao hoe fitiavana mamy, zany hoe amour romantique zany. Ka io fihetseham-po zany no voalohany, fa nefany akoatran'izay fihetseham-po de eo ihany koa zany ny lafiny hoe asa takin'ny fitiavana zany, hoe raha tia ny tena fitiavana de tsy hoe fihetseham-po fotsiny fa eo lay hoe asana le hoe action zany ho jerevantsika moa zany rehefa avy eo. Ary ny fahatelo de ny hoe eo le hoe inona ny famaritan'ny tompo, jerevan'ny tompo hoe any amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10 manomboka amin'ny 5 ka amin'ny 7 hoe zao ny fitiavana, faharitan'ireo toetrandreo zany zao ny fitiavana. Ka le fihetseham-po zany de jerevantsika hoe tsy ampy anorenana tokantrano ny fihetseham-po fotsiny. De vakitsika ny zany fihetseham-po zany jerevantsika ny bokyny ao amin'ny tononkirany Solomona toko 5 manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 9 tononkirany Solomona 5 manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 9 vakina amin'ny anaran'ny tompo izany. Ny malalako dia fotsy mangatsakatsaka, ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka no mena, notsongaina tamin'ny alinalina, ny lohany de toy dia tena volamena tsara, ny volony dia milantolanto sady mangilohilo toy ny goaika,
ny masony tahaka ny voromailala eo anilan'ny sakelidrano, mahandro amin'ny ronono sady tahaka ny vatosoa alatsaka antranontranony izy. Ny takolany tahaka ny tanimboakazo misy zava-maniry eo an-tsaha, de tahaka ny tany navosaina misy voninkazo manitra. Ny molony dia tahaka ny lily sady mitete ranony miora. Ny tanany dia tahaka ny anjambolamena voaisy krizolita. Ny tenany dia tahaka ny ivory voafaritra tsara sady misarona safira. Ny ranjony dia tahaka ny andro vatosanga miorina amin'ny faladitena volamena. Ny tarehiny dia tahaka ny libanona tsara toy ny sedera. Mamy dia mamy ny vavany, eny mahateo ty avokoa izy, toy izany ny malalako ary toy izany ny sakaizako ry zanaka vaviny Jerosalema. Toy izany ny malalako ary toy izany ny sakaizako ry zanaka vaviny Jerosalema. Zay le fihetseham-po zay voatanisany avokoa. Ny malalako dia fotsy mangatsakatsaka no mena, volokototra zay. Ny lohany, ny masony, ny volony, ny takolany, ny molony, ny tanany, ny tenany, ny ranjony, ny vavany, voatanisa daholo zany a. Ny atao hoe ny ty ivelany rehetrarehetra, zay le hoe mijery amin'ny tsanganany. Ny ty ivelany zany zay hitan'izay aloha zany hoe tena tsy misy tahaka azy, fa de fanehoana zay le hoe mijery lafy tsaran-javatra zany. Rehefa ao anatin'ilay fihetseham-po hoe ty zany a, de zay tsara rehetra tazany eny aminy de voatanisa avokoa. Ary io moa zany rehefa notahina hoe inona ny itiavanao an'ity olona ho ampakarinao ty, de nareo tsy de tena hita hoe inona moa fa ohatrany hoe fa eto zao ny tonkeo zao de manambara mihitsy hoe asesiny daholo zavatra hitan'ny maso zany. Ny maso zany miasa hoe zao, tena hoe visuel zany, tena mahita hoe zao le malalako tsara daholo no hitany. Ny lava zao mahita hoe i olona tiany io a de misy lafiratsy ny hitany, fa ny azy rehetra zao de hoe tiany a, de mijery izy a, de tena afa-po izy a, tena resy izy a, fa afa ty olona zay nitiavany ty. Ary zay le hoe fitiavana entin'ny fihetseham-po zany a, ambaratsika hoe tsy ampy anorenana tokantrano ny fihetseham-po fotsiny. Ilaina zay satria zay zany mahatonga anao ty olona anakay, ty anao de hitanao zay de hoe tiako izy, fa tsy ampy zay. Raha tahaka ny manofy ianao, raha tahaka ny tsy etian-tany, rehefa miaraka amin'ny olona tianao io zay ambaranao hoe tsara izy, mahita azy a de tena hoe tsara, tsy mahita okianina fa tena mahafinaritra, resy lahatra fa io ary tena io no izy. Zay le fitiavana anatina fihetseham-po zany. Fa rehefa tapitra zay ohatra ny nofinofo zay, rehefa tapitra zay a de manomboka mifampilakisa, manomboka kitikotonina, manomboka mangatsiatsika, manomboka mety hoe tara voamody. Tsy toy ny teo aloha tsony ny fifandraisana, fa lasa vao miresaka de miady, lasa tsy mitovy hevitra, lasa mifampitsongolongoloka fitenenana, lasa zay ataon'ny anankiray tao manjary ohatrany tsy mahafa-po, lasa manahirany, lasa noho ny fankahazarana, noho ny fankahitana isan'andro de lasa routine, lasa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny sisa le fiainana, fa tsy misy tahaka an'le tany elotsony zany. Manampitrotraka an'ireo ny fisian'ny zazakely a, hoe lasa misy zaza zany, ny olana any am-piasana, ny fahasamihafana, de manomboka lasa manahirana. Ilay olona nafinaritra be tary aloha manjary lasa manahirana mifandray aminy, lasa rehefa miresaka de ataontsika hoe lasa tsy mahafinaritra ntsony miresaka fa miady foana, raha vao miresaka de miady. Zay ataon'ny anakay de lasa ohatry mahasorena. Fa maninona zay le hoe tapitra le amour romantique, tapitra le fitiavana mamy be, hozetrim-boa ireo mpandinika hoe amour aveugle, zany hoe tena jamba-pitiavana fotsiny a,
de zay tahaka ny tonkely moa tena mitanisa tsara mihitsy hoe tena tsara tarehy le vehivavy, mihoatra noho ny mahalala sasa zany hoe misy zany be dehibe ny olona fa izy mihoatra noho ny reny izy, mihoatra noho ny reny izy. Momba azy rehetra ity ivelany de mahafinaritra, fa zany tsy hitantsony zany rehefa avy eo fa anytakonany zany. Eo zany manomboka le dingana faharoan'ny fitiavana, zay le hoe tsy ampy anorenana tokantrano ny fihetseham-po fotsiny fa lasa miditra anatina dingana mpitiavana anankirotsika. De zay lafiny zavatra zay ilay mila fatarina sahady hoe ity olona mahafinaritra be anazy zao ty ho avy le fotoana, de izao ny zavatra efa miandry ary inona ny tokony ataoko, fa tsy hoe zao fotsiny no hitako de manonofy de rehefa avy eo za tena hoe hisaraka, fa tsy le dingam-pitiavana voalohany zay. Fa miditra am'le dingana faharoa de ilay resantsika hoe fitiavana mitahaky fahavononana. Matoa moa nalaina le olona de tena tiana zay, ary hitantsika tary amin'ny voalohany teo le hoe tsisy tahaka azy, fa izy ny tena firifiry moa ny vehivavy nandalo teo anoloana ny lehilahy anankiray, tovolahy anankiray, firifiry betsaka nandalo teo anoloanany, betsaka ny mety efa hoe hitan'ny masony mihitsy ohatra ny te hiaraka aminy, ohatra ny miraikiraiky aminy, betsaka ny mandalo teo anoloan'ny masony, fa teo anoloanany reny de io ray io no ny fidiny, io ny ekeny, io no naresy lahatra azy. Zany hoe tena tiana zany matoa nalaina. Fa rehefa tonga am'le de dika hoe tsy hoe kory hoe andeha metraka fantena ianao hoe so de tsy tia ary le izy, fa efa io le izy, rehefa io zany le nekenao de io le izy io. Ny andaminana azy no jerena, hoe andalovany rehetra io. Rehefa nanambady zao ka mihaino an'izany fandarana de mahita hoe zany tokoa zay taloha, ankehitriny zay efa tsy zany, efa samy hafa, tsy mitovy. Tam'izany ohatrany hoe manonofy ianao miaina, be de be ny zavatra miainana, raha tsarony reny de tena hoe miverina ao an-tsaina ny fifaliana, fa ankehitriny efa tsy zany tsony. De ohatra zay koa no andalovana ho anao zay mbola tsy manambady, mety efa misy olona miaraka aminao ankehitriny, eritreretinao alaina vady, mety misy olona efa eritreretinao koa fa mbola tsy miaraka aminao, mbola tsy mpifamofo aminao na mbola tsy misy hoe fifankatiavana eo aminareo, mety mba manaitaitra anao fotsiny, mbola andalo an'izany ianao, mbola andalovanao zany. Ho jerefa atsika hoe inona le atao zany no tena zava-dehibe, teny hoe fatarina ny zavatra miandry, mba tsy hoe ozy tena hoe mauvaise surprise zany, tsy hoe tsy apoziko ko tsy fantatroko za tsy nahalala, fa ampifatarina atsika ary ho lazaina amintsika ny hoe inona ny tokony atao ao anatin'izany. Tsy hoe tsy tianao intsony akory zany, tsy hoe tsy tianao intsony akory ilay vadinao rehefa tonga zany fotoana zany, fa ino ilay efa nofidinao sy notsongainao tsika teo, ilay zava-misy ny tao manaloka mandrakotra n'ilay fihetseham-po tany aloha tany, ilay fihetseham-po tsy atsika tsy ampy andrenana fitiavana akory tsika, ary tsy iny fotsiny atao hoe fitiavana, fa eto amin'ity dingana faharoa fitiavana ty hoe amour engagement, eto zany vao tena eto ny tena hitana hoe ay tena tia tokoa ve, aseho am'izay raha ny fitiavanao aseho am'izay re tena tia ahy ianao. Eto anao manomboka mampiseho azy, na ny lahy na ny vavy de samy vonona androso am'izay fanehoana fitiavana zay. De rehefa tsika ny soratra masina ny jaona toko fahatelo filazantsara araka ny jaona toko fahatelo ny efenina ambin'ny folo, teny ataon'ny mpitoro filazantsara izy ity rehefa manao tafika masina, ny amin'ny hoe nataon'Andriamanitra ho an'ny olona mba hamonjeny azy, ny fanehoan'Andriamanitra amin'ny fitiavany mba tsy ho very ny olona fa anana fiainana mandrakizay. Zay le torin'ny mpanao tafika masina mpitoro filazantsara rehefa mitory amin'ny olona anankiray izy mbola tsy mino izy, mba andraisany an'i Jesosy Kristy, andraisany famonjena zay vitany, anenkin'ny famonjena ka ahatonga azy ho lasa zanak'Andriamanitra, andova fiainana mandrakizay mpiara-mandova amin'ny Kristy. Fa eto amin'izany tsika de hijery indray hoe le hoe inona ny nataon'Andriamanitra, tsy lay fiafarany le hoe inona ny tian'Andriamanitra ho atao zany,
fa ny fataontsika zany de inona nataon'Andriamanitra fa inona Andriamanitra ny nanao an'izany. Zao mivaka antena anaran'ny tompo Jaona 1:20 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zany tian'Andriamanitra izao tontolo izao de nisy zavatra nataony. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao zany hoe misy fitiavana n'izao tontolo izao amin'Andriamanitra de nisy asa nataony. Nomeniny zanan'ilay tokana. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeniny zanan'ilay tokana hoe tia n'izao tontolo izao Andriamanitra de nanomeny zanany. Ny tia horesantsika zany de hoe ilay fitiavana dia asa. Ny asa nataon'Andriamanitra noho ny fitiavana ny olona de ny fanomezana ny zanany. Zay zany le asa. Tsy hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao de nitobotoboka be mifony de tia mibe fotsiny ny olona de sarotry ny araka amin'ny olona foana de sarotry ny eo amin'ny olona foana. Zay le hoe fitiavana fihetsepo zany. Fa hoe manao asa mihitsy Andriamanitra, nisy action nataony, nafoiny mihitsy ny zanany de nomeny ho faty teo ambony azy fijaliana mba hosorona, mba hitondra ny fahotana zao tontolo zao ka izao tontolo zao kosa de lasa afaka vita fihavanana amin'Andriamanitra ho diovina amin'ny rany ny fahotany raha ekeny izany famonjena atolotr'Andriamanitra zany. Tena voa zany de hoe ny fitiavana de asa atao zany. Romana 5:5 fa Andriamanitra de tia atsika. Fa ny mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Zany ny fitiavan'Andriamanitra dia nasehony tamin'ny alalan'ny na de tao anatin'ny fahotana isika dia nomeny ny zanany. Fa ny mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Zany hoe misy action nataon'Andriamanitra. Jesosy koa de nanaiky ho faty le asa zay. Nanaiky ho faty amonjena ny olona. Ny Jaona 2:7-10 so vaka ny teny amin'aran'ny tompo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny mandolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Zany zany hoe fitiavana. Ny fitiavana de fanehoana asa. Aseho amin'ny asa zany fa tsy hoe ty zany ambaran'ny Jakoba koa hoe raha misy milaza fa hoe tia kanefa mino kanefa tsy manao ininona tsy aseho amin'ny asa le finoana de tsy misy dikeny. Ka ohatra zay koa izy aseho amina asa zany ilay fitiavana. De zay le amour engagement. Rehefa tia de misy asa atao aseho an'izany fitiavana. Raha tany amin'ny ataontsika hoe vanim-potoana ny fifamofona de mandeha ho azy ilay fanehoana fitiavana satria tena hoe tia zany de le fihetsepo no mitondra an'ilay zavatra atao rehetra zany hoe mandeha ho azy. Tsy hoe mandeha ho azy fa tena hoe tonga de atosika ilay fitiavana noho ny fihetsepo de tsy mandrefy tsony ny zavatra atao na ny vola omena na ny fotoana laniana tao anatin'izany de tena hoe tsy refesina tsony fa tena atosaka satria le fihetsepo no mitondra. Fa mandaly ino zay tsika ireo mpandinga de milaza hoe raha be indrindra de roa taona eo zany na manodidina an'izay ny faharetan'ilay ataontsika hoe amour romantique ilay hoe fitiavana retin'ny fihetsepo zany. Ilay fitiavana dingana voalohany tsika hoe fitiavana mamy be amour romantique iny zany. Roa taona eo no ambaran'ireo mpandinika zany hoe zay ny faharetany. Fa rehefa tapitra de lasa hoe aseho am'izay le tena fitiavany. Fa mitaky an'izany ilay fitiavanao azy, fitiavanao ny vadinao zany, le fitiavanao le olo tianao zany de mitaky an'izany asa zany hoe aseho zany. Azotsika vakina tsara ny Korinthiana voalohany 7:12 ny fitiavana de zao. Nomoroka amin'ny 4 hatramin'ny 7 resaka ny amin'ny fitiavana mamaritra anazy zany hoe eo ampanaovana an'ilay asa kosa lay fanehoko fitiavana de faharitan'ilay Korinthiana voalohany 7:12 izy hoe reto avy nao te fitiavana mahari-po be famindram-po tsy tiany azy zany reny zany le izy zany reny mamaritra azy rehefa hanao an'le asa ianao zany ho an'ny vadinao ilaza vetsivetsitsika
hotantsika vitsivitsy rehetra misy fanehoana fitiavana zany aseho anao zany fa lizany de ama-engagement zay amora engagement de mitaky fandavatena izy zany, mila fandavatena ampiatra azy satria mety zavatra mety otrany hoe le tany amin'izy tany ampiandohany de raha nandeha azy sika fa rehefa aveo izy lasa mitaky fandavatena amizay izy. Misy anaky hotantsika misy anaky 5 aloha reto zany ho resantsika, efa resantsika foana hoe faneho-pitiavana anaky 5 zany eo anatin'ilay fiarahana zany azo atao zany raha vao manompoka fotsiny hoe iny ara fa reo nareo mivady fa lasa vita ny fanamasina fanambadiny de fa azo jerevana amizay zany, na mbola aty aloha de vazeva ny ahoana ny fahatsika mikolokolo ny fifankatiavatsika any amin'ny fifamofona de fa azo resahana zany hoe tsika rehefa mivady de zao ny zavatra azotsika atao ikolokoloana ny fitiavana. Fotoana mamy sarobidy manokana fotoantsika iarahantsika isanao tena hoe hofaritana io de ao anatin'izay fotoana zay sika roa tena hoe miresaka ny amin'ny fitiavana, mifanome fitiavana zany. Fotoana mamy sarobidy, le moment de qualité zany, fotoana tena mahafinaritra io, misy ny fahatsarana ifanehoana fitiavana zany. Zany tsy hoe kory hoe ho firaisana ranofo no tiana resahana am'zany, fa tena hoe manokana fotoana anankiray iresahana, tsy hitenana zavatra ifampalelovana, tsy fotoana iresahana ny fanomanana ny ho avy tsy firesahana ny amin'ny hoe atao firany zanatsika, fa tena hoe fifanehoana fitiavana. Ao anatin'izany betsaka ny azo atao tahaka n'ireny tany amin'ny toizana ny any tany amin'ny fifamofona reny, tena hoe mamy tanatin'le hoe fitiavana jamba zany. Zay ny fotoana io, tsy fampilavaniny ao anaty tena hoe fitiavana, fampizara fitiavana zany. Ny faharoa de ny teny manome lanja, la parole valorisante zany hoe tena rehefa tena tsy misy io zavatra mitranga de zao ny hoe rehefa manompoka tapitra zany le ataontsika hoe amour romantique de miditra am'ty le hoe amour engagement ty, de le vaky tena tsika tany amin'ny tononkirana Solomon fahadimy teo le manompoka amin'ny 110 hatramin'ny 120, lasa hoe tsy hita tsony reo hoe ay moa ty hovadiko ty le tsara le tiako taloha le teneniko hoe ny malalako de tahaka an'izao, notsogaina tanatin'ny alinalina, ny lohany de zao, ny volony de zao, ny masony de zao, ny takola zany hoe tena voatanisana daholo ny tena manontolo nanona fahatsarana zany tenenina zany, omena lanja averina zany, tenenina ndray zany mahafinaritra ty vadiko ty tena tiako zao masonao averina zany hoe kolokoloiny zany, fa tsy hoe efa tsy zany tsony ianao zao ka tsy tiako tsony, kolokoloiny zany. Io le vady efa nekena tsy atao mamitaka ny vady ny fahatanorana, na hoe andeha apetrako am'izay fa andeha hijery tanoranora indray fa atao ny teny manome lanja, tsy hoe andeha ho tsikaraina daholo ny ataony, tsikaraina daholo ny toetrany, tsikaraina daholo koa ny fisehony ivelany, tsy zany, fa omena lanja izy, navy mbola fahatsarana eo aminy. Dikan'izany koa mila mikarakara tena ihany koa le vady, fa tsy hoe efa tsy miraharaha ny tenany tsony ihany koa anatin'izany, fa tena hoe kolokoloy ny tenanao, kolokoloy ny fanahanao, kolokoloy ny fisainanao, feno hoe fahalalana, de ny ivelany fisehony ivelany koa tena hoe asehoy ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny fijoroanao zany. De ny anankiray manome lanja an'izany vady zany ambarao fa tahaka ninona moa ivadinao io, tsy hoe taloha ihany fa ankehitriny, ny toetrany inona ny mahafinaritra anao amin'ny toetrany, de mena lanja izy zany hoe mijery lafiny lafy tsara ny zavatra tsika, manana fijery pozitifa zany, esprit positif zany hoe tena hoe mijery lafy tsara ny zavatra. Ty vadiko ty zao ny tsara aminy, ny ivelany zao ny tsara aminy, ny toetrany zao ny tsara aminy,
fomba fiasany zao no mahafinaritra azy. Inona avy ny tsara aminy de soraty reny e. Aloha soratany ahafahana mano fa tsy hoe ohatrany tsy misy zavatra tsara tsony le vadiko efa ratsy daholo sisa. Zany efa iomanantsika zany ho an'izay mbola tsy manambady satria tanora resantsika hoe miomana ianao, efa miomana any am'izany ianao. Ny fahatelo resaka hoe kasika ara-batana toucher physique zany ilain'ny vatana ny fikasihana, tsy hoe mikasy tanana miady akory hoe mikapoka na mamedy totoondro na mamelaka te amaina na ohatr'izany fa hoe ilay safosafo, ilay tambitamby, ilay fisakambinana, ilay mifampitatana, raha mety ho kasika ilay kapokapoka kely, zay rehetra entina anehoan'ny tanana, anehoan'ny vatana, maneho fitiavana, de atao hoe mikasika ny vadinao. Eny ambony fiara ve azo kasihana eny vadinao e. Aizavy, azo isan'andro zany de tokony atao zany mba ahatsapany hoe mbola anehoanao fa mbola tianao ny vadinao zany. Io moa resahako foana ny hoe ny anao akasihana fa aza ny hafa nijerenao sy tianao kasihana fa ny anao atao zay aseho ihany ny fitiavanao aminy zany anatin'izay toucher physique zay. Fa efa raha zay ny fanampiana arak'asa indraindray tsika ohatrany hoe efa voazara ny raharaha indray ohatrandra indray koa ny lafiny hoe amin'ny mahamalagasy indray de ohatrany hoe asam-behivavy de zao avy ny asam-behivavy ny manasa lamba, ny mipasoka, ny mahandro sakafo, ny mampiritra ny ireo le tasy ménagère zany, le raharaha tokantrano tsika. Fa ny lehilahy afaka manao an'izany tsara koa, afaka manampy ny vadiny. Vehivavy koa afaka manampy ny lehilahy amin'ilay zavatra anjara tokony ataony ka tsy vitany. Mifanampy, zany hoe aseho anao hoe indrindra ao anatin'ny sarotra de matetika tsika rehefa hoe ao anatin'ny sarotra de nare mandatsa anao tao, mandatsa an'ilay vady hoe efa niteneniko ianao ngefa tsy tokony ho zany natao fa izao de zao jerety fa zany fandatsana zany. Andriamanitra tsika de tsy mandatsa, Andriamanitra tsy mandatsa zany, Andriamanitra azo angatahana fahendrena, Andriamanitra tsy mandatsa. Zany hoe tsika ao anatin'ny olana indrindra vao maika hoe mijeriny hoe inona ny azonao anampiana ny vadinao anatin'ny olana, na avy aminy zany olana zany na avy amin'iza. Ao anaty olana de tsy ny fijerevana ny hoe fa iza ny nahatonga an'izany olana zany de andeha korofonina le olona, andeha ho tsikeraina sy andeha ho metsiny, fa ao anaty olana de mijery vahaolana. Inona no azonao atao anampiana ny vadinao? Ary tsy andro olana ihany koa vao anampy, fa mety hoe anatina tsy fahasalamana ve, mety hoe tena tsy vitany ve le zavatra fa betsaka ny zavatra de ampina mifanampy zany, de atsapana mihitsy hoe fanehoana fitiavana mantsy zany le hoe inona le Andriamanitra ho tsika nanao inona, Andriamanitra naneho fitiavana tsika fa fonombola mpanota isika de maty amonjy antsika Kristy. Zany ao anatin'ny tsy mety mihitsy fiheverana hoe mahasosotry ty vadiko ty, anatin'izany mihitsy anao manampy azy. Andriamanitra vera nijery ny fahotantsika ka hoe nijanona tamin'izany fotsiny izy hoe mahatsiravona reto olona reto fa mpanota, efa nitena hoe zao no atao de mbola zao ihany no ataony, avela koa rehefa tsy sitraponiny azy. Andriamanitra tsy nanao an'izany sanatria fa Andriamanitra tao anatin'ny fahotantsika mihitsy no te hamonjy atsika, nanampy atsika mba hananatsika fiainana, hananatsika fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Ary zay mihitsy le izy hoe ny fitiavana de zany mihitsy, tsy misy fetra ny fitiavana, tsy misy fepetra ihany koa ny fitiavana, amour inconditionnel. Rehefa ty de ty zay, ary le fitiavana zany de manao fanekena zay rehetra manao ho amasinina fanambadiana ohatry an'Andriamanitra sy ny fiangonana. Fa io le vady tsy ala amin'io anao mandra-pahatonga ny fahafatesana. Ary zay tsy hoe koa hoe tsy ala fotsiny de manao de tsy fiainana mahafinaritra atao tokantrano, fa atao foana zay ampahafinaritra n'ilay tokantrano, lay fiarahana sy fifandraisana. Anisan'izany resantsika zany zany hoe mila fanokana fotoana mampisarobidy, le moment de qualité. Ilaina ny teny manome lanja ny vadinao, teneniny fahatsarana rehetra hitanao aminy na amin'ny toetrany na amin'ny ty ivelany na ny amin'izay rehetra, ny amin'ny fomba fiasany rehetrarehetra, tenenao amin'izany. Omeo lanja isan'andro de omeo azy ny lanjany, omeo azy hoe misy parole valorisante te azonao atao amin'ny vadinao. Soratanao tsika reny na alefa message reny amin'ny telefôny na mety, fa tsy hoe teny mandatsana, teny teraka fahasorena no mena, fa meo lanja izy
sakafo ny fihetseham-po mantsy zany, ary faly le fihetseham-po rehefa mahazo an'izany. Zany no fahitan'ny vady koa. Ny kasika ara-batana, mila an'izany no vatantsika. Natao amin'izany tsika. Ilainy zany. Fifanampiana arak'asa, mifanampy. Farany dia ny fanomezana, cadeau. Ilaina ny manome fanomezana. Fa Andriamanitra zay ny cadeau lehibe nome Andriamanitra tsika dia ny zanany. Andriamanitra nampianatra tsika hanome ahafoy. Mahafoy izy. Fa ny olona tsy mahafoy tsy mahita tsirony zany manome zany. Fa ny mandray fondany azy mahafinaritra, sambatra be afa nahazo. Fa raha te-hita fahasambarana mihoatra lavitra noho izay ianao, dia manomeza. Esorano ny fahirana. Fa manome ny olona kahiritra dia tsy mba manome. Fa raha te hiala amin'izany ianao, te hahazo fifaliana lehibe, dia manomeza. Fa Andriamanitra naneho ny fitiavana antsika. Fa toy izao no nataony tamin'izany, nomeny ny zanan'ilay tokana. Fanomezana lehibe noraitsika avy amin'Andriamanitra dia ny zanany hananantsika fiainana mandrakizay. Fa ny mpitiavan'Andriamanitra zany, aoka koa tsika hanome inona zavatra azo nomena amin'ny vadinao, omeo azy zany. Inona zavatra tena tiany sy mahafinaritra azy, manaova ezaka manome. Tsy hoe rehefa anniversaire dia isa-taona vao hanome, fa betsaka ny zavatra azo omena. Tsy voatery zavatra sarobidy foana. Tiako tena amin'ilay sarobidy hoe lafiny ara-bola dia hoe lafo vidy amin'ny lafiny ara-bola. Fa ny sarobidy tompoko dia tsy voatery ho lafo vidy. Fa ny sarobidy dia ny fonao manolotra, ny fonao mieritreritra, ny fahatsapan'ny vadinao hoe mbola tia ianao matoa manome, ny eritreritra azy ianao matoa manome. Eritreritra azy ianao mahita zany dia mety amin'izay le vato omeko azy ty fa tiany ty zao, mety aminy ty zay le hoe fitiavana. Dia tsapan'izay hoe ny eritreritra azy ianao matoa nanolotra an'iny. Fa tsy hoe kory hoe mba vitivitika fotsiny dia iny, fa misy fahatsapanao, mbola misy fitiavanao dia manome. Ny fifandraisana koa dia fifanajana. Ilaina ny fifanajana. Ary sotra ma dia miteny izany ny hoe nareo vehivavy aoka hanaja ny lehilahy ihany koa tsika. Ajao, aza vingavingaina ny vady. Ny fiasana toko vadimo dia miteny mihitsy hoe ny lahy no lohan'ny vavy. Zany hoe mila fanajana zany. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Fitiavana, fanekena, fametrahana ny vady amin'ny toerana misy azy zany sarobidy zany. Dia ndraindray reny manakotana be dia be ihany koa anatin'ny fifandraisany amin'ny hoe ny vehivavy maka toeran'ny lehilahy. Izy indray no maka fanapahan-kevitra amin'ny toeran'ny lehilahy. Izy no zany hoe lasa tsy le lehilahy tsony zany no loha, any tsy mbadika mihitsy zany le izy. Manakotana tokantrano satria zay no planin'Andriamanitra, zay no tenina sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny tokantrano. Dia ny lahy no lohan'ny vavy, ny lahy no nataon'Andriamanitra ny loha ary tola tehezana. Avy amin'izany nanaovana ny vavy. Ka hono moa ny vavy indray no, fa zany ho tsika fambarantsika matetika ny hoe marina fa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana lehibe ny vehivavy. Mety eo amin'ny lafiny fitarina, amin'ny lafiny ara-tsaina. Mety hoe mana-tsaina lavitra kokoa noho ny vadiny izy. Mety hoe manam-pahalalana kokoa izy. Mety manana toerana ambony kokoa izy any amin'ny toeram-piasany any. Mety hoe mandray vola betsaka kokoa izy noho ny lehilahy. Mety hoe sehatra maro mampitarika azy ohatra. Fa zany tsy midika hoe dia ao tokantranonao koa dia mbola ianao ny lohany. Fa vao tonga tokantrano ianao dia efa ny lahy no lohan'ny vavy zay. Ampiriminy ireny. Raha tena endry ny vehivavy dia hainy mihitsy mametraka hoe ny fahalalana zay nomena mampanampy tandrify dia anasoavako ny tokantranoko areko no mitantana an'izany manoloana ny vadiko. Tsy hoe zany no andidindidy ny amin'ny fiaina tokantranoko, fa ny lahy foana no lohan'ny vavy, fa haiko tsara ny mitondra ny hevitra ao anatin'ny tokantranoko mba hahatonga ny vadiko ahatsiaro mandrakariva. Fa izy no lohan'ny tokantrano, izy no maka ny fanapahan-kevitra, fa ny hevitra kosa dia omeko atolotro zany hevitra zany mba handrosoany ty tokantranoko ty, satria nomen'Andriamanitra saina, nomen'Andriamanitra hevitra, fa za koa nomen'Andriamanitra fahendrena hitantanako amin'izany mba tsy hanakotana ny tokantranoko zany. Fa izaho indray no hanapotika ny tokantranoko noho ny amin'izay fahasoavana, noho ny amin'izay fanomezam-pahasoavana, noho ny amin'izay talenta nomena mba androsoany tokantranoko andeha lavitra mihitsy zany. Zay zany lafin-javatra tsara direvantsika. Zay zany nataontsika hoe le tapany faharoany amin'ny hoe tsy ampy andrenana tokantrano
ny fihetseham-po ary reo to ny dingam-pitiavana anankiroa izay mila fatarina ny amin'ny hoe eo lay amour romantique lay fitiavana mambe mahafinaritra iny ary eo kosa ilay hoe fitiavana mitaky fahavononana eo zany vao tena manomboka ny hoe tena tia tokoa ary ve asehoe ary zany fitiavana fa Andriamanitra naneho ny fitiavana antsika de mila maneho an'izany fitiavana zany koa sika amin'ny vady ary zany fitiavany ny mpivady zany de natao Andriamanitra hoe tahaka ny fitiavany Kristy ny fiangonana zay mahasarobidy azy tahaka ny fitiavany Kristy ny fiangonana no saretin'Andriamanitra koa maneho hoe tahaka an'izay ihany koa no fitiavany mpivady ny lahy sy ny vavy zany tena sarobidy be zany zany fifandraisana ataon'Andriamanitra zany de nasirika le dingana anankiroa ny fitiavana zany de tsika hijery ny amin'ny lafiny atsidikitsika ny amin'ny lafiny fahasamihafana toy izantsika manaraka ny amin'izay fa ho alefantsika aloha zany zay ho voaresakitsika ao anatin'izay fahasamihafana mitondra fifandonana ny fahasamihafana zany de misy lafiny maromaro mety ho mahasamihafa mpivady zany hoe ny maro ny fahasamihafana mitondra fifandonana eo amin'ny olona anankiroa zany mpivady ny resantsika zany atao lahy sy vavy noho ny fahajambana vokatry ny fahitana nitsanganana de tsy mahitsika ohatrany marina moa ty olona ty tany am-piandohana zany de tena hitatsika fa zay le amour aveugle ohatrany jambitsika noho ny nitsangana noho le fihetseham-po de tsy haitsika tsara iza marina moa izy ty fa rehefa manomboka amin'ilay amour lay fitiavana mila mitaky fahavononana de manomboka misokatra am'izay zany ny maso manomboka boribory be ny maso manomboka ngeza be ny ravitsofina manomboka miainy daholo am'izay zany ny retsika rehetra mijery ao anamazy ty vadiko ty de lasa mitondra fahasorenany reny de eo tsika tena mahita hoe izy tika ohatran'izao tsy tadidiko mihitsy tsy napotsy mihitsy ohatran'izao ka izy ty reny zany le fahasamihafana mila fatarina de ny ety am-piandohana mba tsy hoe tsy noeritreretiko fa aika misy an'izany zavatra ny jevatsika zany hoe lafin'ny toetra zany fahasamihafana amin'ny lafin'ny toetra tsy mitovy matetika ny olona tsy mitovy no mivady olona tsy mitovy toetra zany misy ny resaka tempérament zany zao ny andikatsika azy toetra mahaenao anao io resaka tempérament zany toetra mahaenao anao toetra nolovanao tamin'ny ray aman-dreny toetra manokana anao mety nolovanao tamin'ny ray aman-dreny mety ihany koa hoe azonao tamin'ny fitezana zany sy ny zavatra hitanao teny manodidina ka mitarika anao aneo fihetsika anafiteny manoloana tranga anankiray ino moa zany tempérament zany toetra manokana anao io mahaenao anao nolovana tamin'ny ray aman-dreny na mety ho azo avy amin'ny vokatry ny fitezana azo tamin'ny ray aman-dreny azonao tamin'ny fahalalana avy amin'ny boky avy amina fiofanana ny fandraisanao tamin'ny olona maro mety zavatra ny anaranao de lasa manana toetra ianao zany anao manokana nanefy anao tao anatin'izay misy anakefatra no itsinjaran'ireo mpandinika an'izany ataontsika hoe lafiny toetra resaka tempérament zany zany fahasamihafana zany zay mety hoe ianao hafa vadinao hafa raha tsy fantatrao zany de lasa terenao vadinao hitovy aminao nefa tsisy olona azonao terena zany hitovy aminao zany reto le karazany anakefatra zany ny tsy revesy mandidina ny autoritaire zany colérique eo izy ny ireo mpandinika colérique autoritaire zany de eo koa ny pacifique na ataonko hoe lymphatique ireo olona tony ireo olona tsy de rototra ireo olona tsy tiady ireo olona milamina zany ny fahatelo de ny socieux mélancolique ihany koa no famaritan'ireo mpandinika ay olona zay zavatra tsara hatrany zany olona tia manao zavatra tsara foana zany hoe tsy tafandrimandry mihitsy fa tena perfectionniste ozy izy ny filazan'ny teny frantsay zany hoe manao zavatra izy de matetika tsy maintsy afa-po fa mitady ny tsara hatrany zay mihitsy zany le toetra zay mahatoetra azy mitady ny tsara hatrany hatrany zany zay zany le izy de ny efatra farany de ny enjoué zany na hoe sanguin reo zany
anaky efatra ho jerentsika manaraka ireo la anaky efatra eo a ilaina fa samy afany reo eo amin'ny olona no ny toetra nefa atsitika sady hoe zany a matoa afaka nanovo an'izany ianao ka nanefy anao zany miampy zay mety hoe efa toetra tao anatinao novanao tamin'ny ray aman-dreninao a de eo koa Andriamanitra afaka manovanao koa zany a ho amin'ny toetra tsara kokoa zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra afahanao mandrindra ny fiarahanao amin'ny vadinao zany efa atsitiko sady hoe tsy hoe kory hoe autoritaire de hoe za tsy haiko mihitsy ny fandray amin'ny vadiko fa Andriamanitra afaka manamboatra atsika manefy atsika ho amin'izany a fa ho faranatsika hatreo aloha ny amin'ity androany ity fa dia manasanao indray ny amin'ny anoy anaraka ny fandarana manaraka ahafahanao a mahazo fahalalana feno a sy mitoy a mba ahafahanao miomana ny amin'ny zay ho vadinao an'izay efa manambady ho an'izay miomana an'izany fanambadiana zany a ary ho an'izay efa manambady kosa de hoe andeha ho atsaraiko ny fifandraisako amin'ny vadiko satria ay moa zany ary ny lafidavana samy hafa nde hivavaka tsika Andriamanitra misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao ny fampizaranay a ny amin'izay rehetra avy amin'ny teninao a amin'izay rehetra mahasoa ihany koa zay nodiniany reo mpandinika avy amin'ny teninao ihany koa mba ahafahana manatsara ny indrindra ny fiainan'ireo tanora zay mihevitra ny roso anaty izany fanambadiana zany a de mba tsy hoe ho sahirana rehefa tonga anaty tokantrano a fa manana fahalalana ny amin'izay miandry azy ary tsy hoe ahafantatra fotsiny fa indrindra ahita ireo vahaolana hirosona mba ho voasoroka meloa izay azo soroana ao anatin'izany tokantrano zany ao zay efa mety mikorota tokantrano Andriamanitra maro izy reny hiasany amin'ny fananao masina ka hanitry sy hanefy ka ahafantsara ihany koa manova ny toetrany hijeriny tenany manokana ka anatsarany zany a anatsara ny fiandraisana amin'ny vady voninahitra ny eo anao ny fiadanana kosa ampitery mandrakarivanao eo anao ny voninahitra tompo ny anaran'i Jehovah Kristy tompo ty anay amen. Misaotra anao manaraka ny fandarana iray vatsy ray aina zay fanaraka eto Radio Vomasoa azo arahana ao amin'ny YouTube ny Radio Vomasoa zany fandarana zany a raha tianao ny mbola hiaino azy indray a raha mety hoe tsy araka ao tsara na hoe tsy nahaino hatramin'ny voalohany de azo enono zany a miditra anatin'ny YouTube de mijery eo anao a Radio Vomasoa de iray vatsy iray aina de hitanao zany fandarana zany azonao a verana enona indray zany a afahanao tokoa mahazo kokoa an'izany de lahara-pifandraisantsika moa 034 80 747 60 032 46 926 71 ary ny 033 14 081 43 fitanany tompo a ho amintsika tsirairay avy. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.